Ny 4 Desambra, Abdon Andriamirado. Isan'andro olo malaza nandritra ny Repoblika voalohany, Abdon Andriamirado, sekretera fanjakana tamin'ny fotoanandro ny filoha Filibert Tsiranana. Tao arivony mamy naterahany Abdon Andriamirado ny 4 Desambra 1790. Asa fitaterana no tena nalalana azy ary toa andrain'izay délégation économique et financière dia niditra teo amin'ny sehatra politika ihany koa izy. Ny taona 1790 no voafidy ho isan'andro anteny meraparitany n'Antananarivo i Abdon Andriamirado. Voafidy fandroany indray izy ny taona 1790 ary notendren'ireo namany ho conseiller de province à l'éducation. Ny taona 1790 dia lany solombavambahoaka ny tenany. Noraisina ho sekretera mpanjakana ny solon'ny province n'Antananarivo ny 20 Jiona 1790. Ny volana septambra dia voafidy ho mpanolontsaina munisipaly sy bentananarivony mamo i Abdon Andriamirado. Izy ihany koa no lohalisa sy ny antoko PSD tamin'ny fifidianana ny volana septambra 1790. Ny Grand Croix de Chevalier de l'Étoile Noire de Benin no isan'ireo mari-boninahitra n'ity olo malaza iray ity. 4 Desambra 1790 nanotana ny bokin'ny Jenezy izay boky voalohany nanditika tamin'ny teny malagasy teto Madagasikara. Tamin'io andro io no nanandramana ilay milina fanaovam-printy voalohany izay nentsiny Charles Oveden.